fahitalavitra on RTV ao amin'ity alina ity no manasantsika ampitiavana ihany koa anaraka sy anjoetra amin'ny farany ny ontsipiriam-baoantsika ao amin'izao alina izao ireto ary ny lohateny-baovao. Ny dina tsy mpitondran-tena ho an'ireo candidat pelatsaka filoham-pirenena ny komity ny fampihavanana malagasy. Totosa androany ny antsapaka ho an'ny fotoana izay ahafahan'ireo candidat miteny sy mivahiny ao amin'ny aina manjery-panjakana. Ny farana androany ny adina antsoratra ho an'ny fanadina panjakana baccalauréat nizotra ampilaminana ny fanadinana tamin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Hisy ny fiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny kristianina satria dia 7 isanjaton'ny mpanao kolikoly dia kristianina avokoa. Hanampy amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny BNGRC ary misy ny fanady adina ataon'izy ireo indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny antsipriandreny vaovao ireny avy hatrany ary no hitana aminao ao amin'izao alina izao eo amin'ny maresaka politika no itsika anokafana ny fampalana vaovao amin'ity alina ity tsy nahavita naman'ny olona ny vahoaka ny praministra Christian Tsay hatreto tao anatin'izay 3 volana ny tantanany ny gouvernemanta izay. Ankoatran'izay dia nivadika tamin'ny teny nomena no dradradraina tetsy amin'ny parvian'ny Analakely ihany koa ireo solomabaoaka izay lasa ministra ao anatin'ny gouvernemanta ny Christian Tsay no dradradraina fa hitondra fiovana eto Madagasikara ireto solomabaoaka tetsy amin'ny parvian'ny Analakely reto kanefa rehefa nahazo seza dia dino ny vahoaka malagasy mikorotana ankehitriny ny sosialim-bahoaka miakatra ny sarandalana miakatra ihany koa ny ahavon'ny fako eto Antananarivo renivohitra torak'izay ihany koa ny vidin'ny solika sy ny maro hafa izay tsy voafehan'ny Christian Tsay sy ny gouvernemanta izay tarihany amin'izao fotoana izao fanadidina. Tsy misy izay tsy velotaraina ankehitriny tao anatin'izay 3 volana mahery nitsanganana ny gouvernemanta Tsay Christian izay tsy nahita vahaolana amin'ny fahasahiranany vahoaka izy ireo. Vao maika iza manjaka ny tsy fandriampahalemana amin'ny alalan'ny fakanan-keriny eo ihany koa ny asan-dahalo sy ny fanafihana amin'ny tabiadina ny sito mahery sy ny maro hafa tsy voafehan'ny gouvernemanta ny Christian Tsay torak'izay ihany koa ny vidim-piainana indrindra fa ny vidim-bary sy ny vidin'ny solika izay nahitana fiakarany tao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Ny sosialim-bahoaka no tena voakitikitika tato ato ka anisan'izany ny fipoiran'ny valanaretina pesta indray izay nafatesana olona 3 hatreto tany amin'ny distrika Ankazobe sy Ambalavao. Raha ny fanadidina natao tranga valosady izay no resy hita mahakasika n'ity valanaretina pesta ity nanomboka ny voalohany volana aogositra teo no makaty. Fa eo ihany koa ny fatapahan-jiro sy ny rano matetika amina faritra maromaro eto andrenivohitra sy ny manodidina. Mangony fotsiny ny fako izay misy vovona izay andraikitry ny ministeran'ny rano ao amin'ny Samva. Tsy mandeha amin'izay laon'ny intsony mihitsy ny fiainam-bahoaka ankehitriny hatramin'izay nitsanganana ity gouvernemanta ny Christian Tsay ity. Gouvernemanta izay nolazaina sy ny dradradraina fa gouvernemanta ny marimaritra iraisana. Ny praministra Tsay Christian mihitsy amin'izao fotoana izao no mampanjaka ny gaboraraka eto Madagasikara. Tsy vitan'ireo gaboraraka izay efa notansaintsika tetsy ambony ireo mantsy fa lasa samy manao izay tiany atao avokoa amin'izao fotoana izao. Ny praministra lehibean'ny androm-panjakana mihitsy no mitarika sy mamboly ilay gaboraraka na randalana. Voatsy ela kory mantsy izay no nandika lalàna ity praministra ny Tsay Christian ity tetsy Ivandry ka nandona zazakely 2 ny cortège izay nitondra azy izay niran'ny marina hita fa nandeha tamin'ny lalana voarara na ilay adika amin'ny teny baiko manao hoe interdit. Izany dia fandikan-dalàna tsotra izao sy ny ninana tao. Manaraka izany fandikan-dalàna izany ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta rehefa nahita ny nataon'ny lehibeany ka lasa mampaneno andreny anjomarana ny siraina ireny eny amin'ny arabe. Voalaza ny lalàna nefa fa ireo lehibeana androm-panjakana ihany no afaka manao izany. Ireto mpikambana ny gouvernemanta ireto anefa dia tsy tia halala izany fa dia mini mandika ny lalàna tsotra izao. Hatramin'ny taksi be lasa manao ny ataony amin'izay tiany anovana azy ny sarandalana eto andrenivohitra. Raha ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao misy ny mitazona ny sarandalana ho 400 ariary ao kosa ireo nanondotra izany ho lasa 500 ariary ary ankehitriny ireo indray fa mandrangandrangana ny ampiakatra 900 ariary ny kooperativa hafa. Raha fehezana izany rehetra izany miaina amin'ny gaboraraka tanteraka ny vahoaka eto Madagasikara
tsy mahavany olona amponina ny prime ministre Ntsay Christian ary miraviravin-tanana amin'ireo tranga mpiaramonina misy sy iaina no vahoaka ihany koa. Izany ve no fanovana no takiny ireo solomavomboka misy 770 tetsy amin'ny parviana Analakely. Ny gouvernemanta notarian'ny prime ministre teo aloha Mahafalo Olivier Solonandrasana aza no nahavasy nezaka nanampin'ny vahoaka no ity gouvernemanta izay noterena natsangana ity. Eo amin'izay maresaka ara-politika izay ihany dia efa voarafitra amin'izao fotoana izao ny dina ara-pitsipi-pitondratena sy ny fagnitsiana ho an'ireo kandida izay latsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana fa 7 ny volana novambra ho avy izao. Dina ara-pitsipi-pitondratena izay novolagnin'ny komite iombonana moa izy ity, ahitana ny komite ny fampihavanam-pirenena ihany koa ny seny sy ireo firaisamoam-pirenena ary ny mpiaro ny azon'olombelona. Nambaran'ity dina ity ary fa mila mangarahara ny vola izay ampiasain'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra eto amin'ny Madagasikara. Fa ankoatran'izay ihany koa dia tokony anaja lalàna sy anaiky ny voka-pifidianana ireo kandida ireo vantany vomivaly ny vokatry ny fifidianana eto Madagasikara. Izany moa dia ialana amin'ny korotana eto amintsika. Nanao ny fanadidina Anjaminana Minjanahary teo amin'ny sariny Maminy Rina Razafitsoara. Nanomboka ny faraiky amin'ny 30 ny volana Aogositra hatramin'ny 17 ny volana Septambra lasa teo naka-hevitra tany amin'ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena ny komite iombonana nahafahana nandrafitra ny dina ara-pitsipi-pitondratena sy fahitsiana ho an'ireo mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Ity fanantonana ity izay nahafahana nampafantatra sy naka ny hevitra ireo kandida tsirairay mahakasika ilay dina. Anisan'ny FDB sy ny songadina atao anatin'izany moa ny amin'ny tokony ampangarahara ny famatsimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra, eo ihany koa ny amin'ny tsy tokony anaovana herisetra. Ankoatra izay dia mila manaja ny lalàna rehetra sy manaiky izay voka-pifidianana ny kandida. Tanjona raha teo ny ananantsika fifidianana madio sy mangarahara mba hisian'ny fitoniana sy filaminana. Famoakan'izany ampahibe-maso. Herinandro voalohany amin'ny volana Oktobra 2024 lanonana anaovana ny soni ho fanamariana ny fanekena sy fanajana ny dina. Serasera atao manerana ny nosy ho fampafantarana ny dina sy ny anaran'ireo kandida nanao sonia na tsy. Asa atao maso fanajana ny dina sy ny teny nomena. Nanome toky araka izany ny komite iombonana izay nahitany ny filan-kevi-pampihavanana malagasy, ny CENI, ny CNIDH, ny ASTDDED, ny CSI, ny Bianco ary ny Samifin fa hanara-maso ny fanajan'ireo kandida ny fanekena ny dina ary isy ny famoahana izany ampahabe-maso mba hahafantarany vahoaka malagasy izany. Isy ny atrikasa fampafantarana ary fizarana amin'ireo kandida na ny solotenan'izy ireo ny dina izay notapahina ka aorian'izay dia iroso amin'ny fanaovan-tsony izy ireo. Atsela lavitra fa eo amin'izay marisaka politika izay ihany no anizatsika ny fambalam-bavao ao amin'ity alina ity tsy maintsy apetraka ny fitoviana eo amin'ireo samy kandida mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fampitam-bavao na ny lafin'ny serasera raha ny fanazavana izay noentiny teo anivony voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Isiany koa ny fanomezana toerana sy sehatra manokana ho azy ireo eo anivo ny fahitalavitra nasionaly sy ny radio am-pirenena. Tamin'ity andro antiary nonotosaina ny antsapaka ny amin'ny fotoana sy ny ora ahafahan'ireo kandida mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena mivahiny ao anatin'izay fahitalavim-pirenena izay ambara moa fa tsy andoavam-bola izany hoe maimaim-poana ny fotoana izay ahafahan'ireo kandida mampafantatra ny heviny na ny fampelezan-keviny eo anivo ny fahitalavitra nasionaly. Anjaminana Minjanahary sy Maminy Rina Razafitsoara nanonanao ny fanadinina. Manana 2 minitra sy 30 sekondra avy ireo kandida ahafahana miresaka amin'ny hainamanjerim-panjakana mandritra ny fotoana ny fampahalalam-baovao raha toa ka 3 minitra avy ivelan'izany. Ity fanomezam-pitenenana ao anatin'ny hainamanjerim-panjakana ity izay anomboka ny 9 ny volana Oktobra ho avy izao, fotoana izay anombohan'ny fampelezan-kevitra. Ankoatra ireo fotoana izay efa nomena azy ireo dia isy ny ady hevitra izay irana amin'ny kandida ka andeha isambondrana izany. Marihana fa maimaim-poana avokoa izany rehetra izany fa tsy ambola arak'izay efa voafaritra ao anatin'ny lalàna fa na izany azy anefa dia azo atao ny kandida tsirairay avy ihany koa no mividy fehi-potoana ivelan'izay efa nomena azy ireo. Anisan'ny fepetra takina amin'ireo kandida ny fanaterana ny rakim-peo na ny rakin-tsary 27 mialohan'ny andefasana azy ao amin'ny hainamanjerim-panjakana mba hisian'ny fanaraha-maso mialoha ialana amin'ny mety fandikan-dalàna. Ny firenena na fiainam-bahoaka mantsy ny fandarana izay irana amin'ireto kandida ireto.
mba tsy ho zavatra hitarika ataoko hoe fisaratsarahana eto anivon'ny firenena, mba fandaharana natao tsy anakorotana ny filaminam-bahoaka, mba fandaharana tsy avoatonina fiainana manokana ny kandida, mba fandaharana tsy manala baraka na manompa manaja ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy, fandaharana manaja ny tsy fiandanin'ny toeram-pivavahana, fandaharana manaja ny tsy fiandanin'ny fitondrana raha-mpanjakana. Ireo rehetra ireo zany dia tsy maintsy hajaina. Tamin'ity androany ity dia notanterana teny amin'ny sehoanina ny sanany Antsabaka ahafahana mamatra ny filaran'ireo kandida andrindrana izany fandraisam-pitenenana ao amin'ny haino amanjerim-panjakana izany. Izany makasika an'iny fa eo amin'ny resaka politika ihany dia nanaroatra nanontany taly général ny Biankona ny Brahmaly tena miady amin'ny kolikoly ny mpanao gazety androany makasika ny atrangana kolikoly izay mifandraika amin'ny fifidianana eto Madagasikara na ihany koa ataon'ireo mpanao politika na ny kandida izay isehatra amin'izay fifidianana izay. Manoloana ny fifidianana kosa dia nanambara zany ity taly ny Bianko ity fa efa misy ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny firaisamam-pirenena amin'ny tetikasa fandio ka misy moa ny fampahafantarana ny olona rehetra an'izay endrika kolikoly ezan'izy ireo ny anakaiky ny vahoaka sy ny fivondronana ny mahakasika an'izay trangana kolikoly mety ho ataon'ny mpanao politika na ny kandida ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay. Andeha ro rahantsika ny fanazavana hoentiny taly général ny Bianko teo amin'ny microan'ny Jenita Soalalaina sy sary ny rivo Rakotonirina. Ny andraikitry ny Bianko moa zany amin'ny resaka fifidianana dia efa misy ny fiarahanay miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny tetikasa atao hoe fandio amin'ny plateforme ny société civile atao hoe roy. Misy fifanarahanay hoe dia miara-miasa amin'iny zay amin'ny lafiny fanabeazana sy fampahafantarana ny olom-pirenena rehetrarehetra ny hoe mety ho endriky ny kolikoly ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ka mety raha misy ny fitaraimana mahakasika izay dia andraisanay andraikitra. Ohatr'izay koa le ao amin'ny tetikasa fandio le lazaiko teo dia miaraka amin'ny tetikasa io zay ary izay rehetra endrika kolikoly hita ny tetikasa io dia ho alefany avy hatrany aminay mba hahafahanay manokatra fanadihadiana. Miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena dia mandray koa ny fitorian'ny olona raha toa ka misy olona manana fitoriana mahakasika kolikoly mandritra n'ilay fotoana mialoha aoriana ny fifidianana. Makasika n'izay vaovao momba ny firenena saingy mifandraika amin'ireo anosy kely manodidina kosa dia ny mpanotsaina voalohany masivoan'ny Frantsa izay miasa somona eto Madagasikara no nandray ny taratasy izay fangatahany malagasy ny amin'ny tokony hamerenana an'ireo Îles Epatra na ny anosy kely manodidina izay nokarakarain'ny candidat Pasteur Mayol. Taratasy izay nalefa mivantana moa amin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ity taratasy izay analefa androany ity ka ny ny fampelezakevitry ny candidat Pasteur Mayol no tonga nanatitra izany teny amin'ny masivoan'ny Frantsa aty tsy ambatomena niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy sy ireo teratany afrikanina vitsivitsy izay miombina amin'ny Madagasikara amin'ny tokony tsy maintsy amerenana an'izany Îles Epatra sy ny nosy manodidina izay fanana ny Madagasikara izany. Nanao ny fanadihadiana Anjaminano Menjanahary ny sary nirina Razafitsoara. On veut récupérer les îles éparses. On n'a pas besoin de la France. On veut être indépendant comme tous les peuples sur cette terre. Madagascar a le droit d'avoir les îles éparses. La France doit arrêter de donner des leçons au monde alors que ce sont les grands colons. Madagascar a le droit de récupérer ses terres. Toy izany ny hafanapon'ny vahiny izay miara-miady amin'ny Madagasikara ary niaraka tamin'ireo olona nanao fihetsiketsehana manoloana ny masivon'ny Frantsa tetsy Ambatomena ho fanoherana sy fangatana ny amin'ny tokony hamerenana ny Îles Epars na ireo nosy manodidina. Ireto farany izay voalaza fa tanin'ny malagasy ary mirakotra rena maro nefa dia boton'ny Frantsay efa ny taonany maro. Tsy fotoan'ny fanjanahantany intsony izao ireo olona tonga teny an-toerana
korary ny Madagasikara raha angataka ny amerenana ny taniny rehetra. Arak'izany dia ny mpanolotsaina ny candidat Mayol Dieudonné no tonga nanatitra ilay taratasy izay alefa mivantana ny amin'ny filoham-pirenena frantsay ny amin'ny tokony amerenana ireo nosy manodidina ireo ka andrasana izay dingana sy valiteny mety omenty firenena ity mahakasika izany. Mahasamy teny isika malagasy fa tsika nosy satria tsy ampy samy maily sakory any Madagasikara misy azy io. Fa ila Frantsa milaza ho tompony dia mipetraka sy hita any amin'ny 8500 kilomètre. Santsakar' izany dia efa manam-pirofo fa tsy azy ilay nosy fantsika. Dia faharoa manarakaraka an'izay nilaza moa ny premier conseiller ny ambassade tao fa tsy miditra amin'ny raha politique fa tonga androany ny ambassadeur ny Frantsay miasa eto Madagasikara dia atolotry ny ambassadeur amin'ny fomba ofisialy ny lettre tsika igny dia alefan'zareo amin'ny ministère des affaires étrangères ny France dia ny ministère des affaires étrangères ny Frantsay no anolotra azy en bonne et due forme selon la procédure ny président Emmanuel Macron. Fanatsitika moa dia vao mahakasika ny tontolo ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara sy ny PNGRC kosa dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'olombelona ny tsy fahampian'ny rotsakorana eto Madagasikara. Iray amin'izany ny fianaka ny tsy fanjarin-tsakafo noho izay tsy fahampian'ny rano ho an'ireo mponina izay. Nanao fanadihadiana moa ireo teknisianina teto amintsika mba ahafana mahafantatra ny zava-misy marina izay mahakasika an'ireo mponina eto Madagasikara. Nisy raka izany ny atrikasa fampahafantarana anyty fiadiana ny tsy fanjarin-tsakafo vokatry ny tsy fahampian'ny rotsakorana eto Madagasikara ity. Tantely raha be ny lalana sy itiavana rakotondrina nonanao ny fanadihadiana. Ny tsy fampin'ny orana no mahatonga ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ireo faritra sasany eto Madagasikara. Efa nisy ny fanadihadiana natao amin'ireny toerana ireny toy ny any amin'ny faritra atsimo. Natsaraina ny fomba fiasa raha toka 30% ireo mahantra nanaovana fanadihadiana isam-bolana. Amin'izao fotoana izao dia na 9 ho 12 na 9 izany. Fanadihadiana natao ho fampandraisana anjara ireo sehatra maro ara-panjakana sy ny tsy miankina ary ny vondron'olona ifotony. Ny météo zay apetraka amin'ireny faritra ireny zany amin'izao dia météo zay mijery isan'andro indroa isan'andro izay raha tsara fitadiako hoe manahoana ny amandony lanitra, manahoana ny amandony tany, manahoana ny évaporation amin'ny tany, ahafahana mamboly ve ary raha mamboly volotata azombolena mandritra ny fotoana tahataky ny ahoana fimpitoana tahataky ny ahoana. Ny zahana mitsy zany tiana mitoraka aty hoe sady somary mevakely le fandaminana no azahoana mandray andraikitra malakilaky. Izay zany ohatra ka fitinina ny zavatra ho atao hoe zany dia fampafantarana an'izay hita amin'ny sehatra nasional zany tsika zao. Anisan'ny famantarana hoe misy mifindramona, anisan'ny famantarana dia hoe manahoana ny amin'ny fahasalamana, anisan'ny famantarana dia ny hoe manahoana ny amin'ireo varotra eny an-tsena, manomboka amin'ny varotra falalana venona, manahoana ny vidina omby ohatra amin'ny ankapobeny ohatrina ny vidina omby dia rehefa tonga le manoka ny krizy dia miamora reny fiompian'ny olona reny ny vidina. Zany ny anisan'ny famantarana goavana ao anatin'izay le indicateur nataontsika zay. Nanatanteraka atrikasa androany ny BNGRC ho fanohizana ny efa natao teny anivon'ny faritra ho atolotra ny gouvernemanta ny vokatra azo amin'izany fanadihadiana izany ka izy ireo indray no ampafantatra ny zava-misy. Eo amin'izay sehatra ny tsy fanjarin-tsakafo izay ihany fa mifandraika amin'ny zava-misy amin'ireo ankizy eto Madagasikara kosa dia fantatra fa ny 50 isanjato ny zaza eto Madagasikara izay saika tratran'ity tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ity. Miteraka olana eo amin'ny fivelaran'ny vatana sy ny fitombon'ny vatana nefa ny fananany ankizy an'izany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izany raha ny fanazavana izay noentiny tompony andraikitra. Seraka izany ny atrikasa izay ahafana mitady vahaolana farak'izay aingana momba ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara izay irahan'ny ONN sy ny firenena Japony andiany fahatelo moa izy ity ary aharitra mandritra ny rotaona. Ireo vehivavy bevoka no tena iompanan'ny tetikasa bebe kokoa raha ny fanazavana izay noentiny ndraikitra teny an-toerana. Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotony Irina.
manomboka nyreny mbola mitondra voka ny tokony jerena sahady ny fahasalaman'ny zaza ao anaty kibo amin'ny alalan'ny kalitao ny sakafo hoaniny ireny. Jerena ihany koa izany mandritra ny fotoana nomezana noho ny zaza ka hatramin'ny faharoa taonany. Sakafo ara-dalàna araka izany no tanjony. Ananan'ny firenena Japone fahaizana manokana ny fanaovana sakafo maro loko, izany no isa Madagasikara miara-miasa amin'ity firenena ity. Manodidina $9 kosa ny vola fanampin'izy ireo an'i Madagasikara mandritra ny 7 taona natantarana ny atrikasa ary manome tosika ara-teknika ihany koa izy ireo. Satria raha le tahany salanisa zany hoe 500 isan-jato ny zaza malagasy mbola tratran'ny tsy fanjaitsakafo, midika zany fa 500 isan-jato ny olona andray an-tanana amin'ny fampandrosoana tsoaty zany dia tsy afaka. Satria rehefa tratran'ny tsy fanjaitsakafo mitarasiko zany tsy misy tsony ny fivelarana andrasaina, tsy misy tsony ny fivelarana ara-batana, tsy misy tsony zany ny hery hoentina ampandroso ny firenena. Zay le atrehantsika manomboka izao hoe maninona ny fampandrosoantsika mbola mare foana, satria le olona hiatrika amin'ny fampandrosoana ny Atsasa-Manila raisina tanana, ny Atsasa-Manila ny afaka mamokatra any amin'ny tany afrikanina efa mandroso ny firenena mandroso any dia eo amin'ny ataontsika hoe 520 isan-jato ka hatrany amin'ny 120 isan-jato izy ny tsy fanjaitsakafo mitarasoko. Ny tetikasa moa dia anomboka ny volana martsa 2024 ary any amin'ny faritra Vakinankaratra Itasy Amorony Mania no anomboana ny tetikasa. Natao androany tetsy amin'ny hôtel Colbert moa ny fanaovantsony fiaraha-miasan'ny ONN CJK na Agence Japonaise de Coopération Internationale. Isy moa ny andiany faharoa amin'ny fifanovatsony amin'izay ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izay ho totosaina ny volana oktobra ho avy zao, izay rahan'ireo mpiara-mombina antoka anisan'izany no ONN sy ireo firenena vahiny sy Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto amintsika. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandarana asa avokoa moa izany izany. Nos event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mangalaza ny fahafolon-taonany sy ny chorale niarana Satan azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre panoana officiel on air radio TV. Toezatsika ny fampiarahana vao amin'ity alina ity fanometanana ireo ministera rehetra eto Madagasikara ho fiadina amin'ny valanaretina pesta manomboka izao araka ny fanazavana izay noentiny tompona rehetra nivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Olona folo no efa noahina ho tratran'izay valanaretina pesta izay nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo hatramin'izao fotoana izao. Efatra kosa no fantatra fa efa nindosiny fahafatesana. Ny roa tamin'ireo moa no voa miarina ara-dalàna fa tena voa mipesta tokoa raha toka mbola anaovana fanadidina amin'izao fotoana izao ny roa hafa tao anatin'ireto maty ireto misaina kosa ireo voa tsabo ara-dalàna tamin'izay atrangana pesta hita teto Madagasikara izay. Clara Raholo Manantso sy afitra lalaina no nanao ny fanadidina. Aina indray ny mety hiverina ny valanaretina pesta eto Madagasikara amin'izao. Manoloana ireo tranga ny fanesa tato ato noho ny tsy fitandremana maro eto an-toerana toy ny tany loto sy fivangon'ny fako eto Antananarivo renivohitra no antony izany raha ny fanazavana. Etsy andany ny doro tanety izay antony ihany koa mahatonga ny voalavy akatra tanety ka mampianaka ny valanaretina pesta. Olona miisa 10 no ahina fa tratra ny pesta nandritra izay volana latsaka izay. Olona roa avy an'Ambalavao sy Akazibe no voamarina fa maty ny pesta. Mbola atao kosa moa ny fanadiadiana momba ilay olona roa maty-tany Miarinarivo na pesta tokoa na tsy. Pesta dia ny anankiray ho resantsika ny amba dia hoe le tao Miarinarivo. Le tao Miarinarivo izay resaka hoe izy mivady maty dia eo ampanaovana fanadihadiana ministera amin'izao fotoana izao hoe pesta marina ve nahafaty azy mivady sa zavatra hafa. Iny mino fa tsy ho ela dia ho azontsika ny hoe inona ilay vokatra tao anatin'izay fanadihadiana izay.
tapaka ihany koa fa miara-miasa ny ministera rehetra ahafahana misoroka ity aretina ity, samy mandray ny tandrify azy avy izy ireo mba ahafahana mifehy izany. Eo ihany koa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mba hanamorana ny fitsaboana raha sanatry loza. Tao anatin'le plan d'attaque no ny faneraserana tamin'ireo manam-pahaizana dia nametrahana protocole na fitsaboana vaovao ny amin'ny hoe indroa isan'andro ihany ny ataony piqûre, fanafody hafa no ampiasaina ary dia 3 andro eo dia vita ny fitsaboana. Zany le ezaka be dia be natao mba tsy isian'le hoe mavesatra be ny fitsaboana dia mandositra ny olona ny amin'ny hôpitaly. Ny fitsaboana gratuit ihany hatreto aloha, tsisy hoe vidimbola zany. Hoe nandray andraikitra zany zao ministera maro samihafa zay au niveau gouvernement samy mandray ny tandrify azy, ny any amin'ny transport, ny sécurité publique, ny any amin'ny atitany, zany rehetrarehetra zany manam-porofo amintsika fa ezahany ny sy ny fitoniana ao anatin'izao hoe peste andray hono hoe. Hatreto aloha dia mbola azo atao tsara ny misoroka sy mifeny mety ho fianakativa lanaretina ity raha ny fanazavana. Mila mitandrina ihany koa nefa ny tsirairay amin'ny tanga hafahafa miseho eny amin'ny fiarahamonina eny ary tokony hanantona mpitsabo raha misy mampiahiahy. Kristiana avokoa nisy 10 isanjaton'ireo olona izay vororoy amin'ny trangana fanaovana kolikoly voarayan'ny Bianco raha ny fanazavana izay noentin'ny tali général tamin'ity androany ity. Miaraka izany ny fiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena mba ampihenana ny tany kolikoly izay misy eto Madagasikara. Ilaina ny fanabeazana ny kristiana mba hiala amin'izany fanaovana kolikoly izany raha ny fanazavana izay noentin'ny tompon'andraikitra eo anivony ity hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena ity. Ankoatran'izay dia ilaina ihany koa ny fampafantarana ny kristiana izany any amin'ny toerana izay natao ivavana. Totsain'androany moa ny fifanaovatsiny teo amin'ny Bianco sy ity fikambanana ity amin'izay ady amin'ny kolikoly izay jenita soalalaina sy rivo raha kotonirina no nanao ny fanadidina. Tafiakatra 500 miliara ariary isan-taona ny vola very tokony hiditra anatin'ny kitapo-bola mpanjakana vokatra ny fanaovana kolikoly eto Madagasikara raha ny antotanisa vao teo anivon'ny Bianco androany. Miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny firenena araka izany ny fanaovana kolikoly eto amintsika. Kristiana avokoa sy 10 isanjaton'ireo manao kolikoly ireo raha ny fantatra. Ny kolikoly matetika dia olona mianatra nanao azy fa tsy dia le tena tambanivohitra tsy mahita taratasy fa le tena reny olona mianatra reny ary matetika tsika mianatra ireo zany dia mahita ny fahazavana dia nandray ny fivavahana kristiana dia kristiana. Dia izay zany mahatonga ny hoe tanisan'ny be io satria iny ao anatin'io zany anatin'io kristiana io dia ahitana misy mpitandrina voarory, misy dekona, misy mpiandry, mandray fanasan'ny tompony dia fa nakabetsahany vita batisa moa zany dia mety efa izy rehetrarehetra sy vorisan-drazody io zany le mahatonga an'le hoe mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa amina sampana kristiana ohatr'izao mba ahafandreo sampan'ireo mamerina reny odro very reny. Manoloana izany indrindra nanapa-kevitra ny ara-entana amin'ny bureau iady amin'ny kolikoly ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena manomboka izao. Mila tomboka hatrany am-piangonana ny fanabeazana ny tsirairay mba hanafoanana ny kolikoly. Namany ny miady amin'ny kolikoly ihany koa ny olona iray rehefa tsy manao kolikoly ho hatrany izy ireo. Misy adimy ireo atrikasa iarahan'ny rotonta mahakasika ity ady amin'ny kolikoly ity, ao ny fanaovana fanaintanana manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera iadiana amin'ny kolikoly. Eo ihany koa ny fitaomana sy fampiroboroboana ny olom-panjakana sy ny olon-tsotra, ampitombo ihany koa ireo mpiara-miambinantoka amin'ny sehatra rehetra iadiana amin'izany. Fa ny fikambanana kristiana rehetra hatrany amin'ny fiangonana tonga amina tanjona anankiray hoe tsy resahana fotsiny hoe ratsy ny kolikoly fa tena tongavantsika amin'izay tena hoe fandraisana andraikitra amin'ny teny baiko hoe action concrète amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny action vaingana dia ny fanambarana ny hery aloha aty amin'ny fikambanana kristiana dia ny fanokafana plateforme anankiray ahafahana mifanakalo hevitra araka ny tenenina teo hoe tsy irery akory ny SFKF na ny Bianco fa maro ireo fikambanana izay mitovy fomba fijery araka ny fantenenina teo hoe misy foana ny décalage na ny fahasamihafana entre ny zavatra tenenitsika sy ny zavatra ho ataontsika ary ny olana amintsika kristiana dia manam-pinoantsika fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe finoana tsy misy asa dia maty. Dikan'izay ny zavatra hoentanina ao anatin'ilay izy dia hoe tokony ampitovizina ny zavatra tenenina ery amin'ny alitara sy ny zavatra inonao sy ny fiainanao andavanandro.
tsy natokana ho an'ny biankorery ny fiadiana mikolokolo fa isan'ny manana anjara biriky amin'izany ihany koa ny olom-pirenena rehetra mandray ny hevitra olon-tsotra ihany koa izy ireo ho fiadiana amin'ity kolokolo ity ihany tanjona moa ny ampihenana ny tahany fanaovana kolokolo eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena hafa ahitana tahany ambony amin'ny fanaovana kolokolo eto Afrika. Eo amin'ny pejy fanabeazana kosa dia ny farana androany ny adina antsoratra ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taona 2010 sy 2010 ity. Iverina kosa ary ampitso maraina ireo izay anao ny adina ara-panatanjahantena antsoratra. Nisoratra ampilaminana tamin'ny akabean'ny baccalauréat tao anatin'izay efatrano izay fanazavana no entin'ny tompon'andraikitra sy ny ministera eo anivon'ny fampianarana ambony ny taranja frantsay sy ny siansa moa no namarana n'ireo mpiadina ny andro tamin'ity alakamisy ity. Clara Rahono Manantsoa sy afitra lalaina no nanao ny fanadidina. Tsy nahitana olana amin'ny ankapobeny ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taona ity. Ny alatsinainy teo no nanomboka ny fanadinana ary androany no namarana ny azy ny mpiadina rehetra raha tokosa ka mbola iverina nanao ny adina ara-panatanjahantena antsoratra ireo izay atrika izany. Ny taranja frantsay moa no natao io maraina io ary ny taranja siansa no namarana izany tapakandro hariva. Nambarandreo mpiadina androany fa tsy ampy ny fotoana ny anaran'izy ireo no ny fitokonana izay nataony mpampianatra. Vokany betsaka ireo mpiadina no tsy ampy famerenana tanàn-dakilasy ka nampanany sarotra azy ireo ny fiatrehana ny fanadinana. Misy amin'ireo mpiadina no milaza fa sarotra ny fanadinana na izany aza tsy maintsy misy foana ny fanantenana raha ny filazan'ireo mpiadina ireto an-trano. Dia faradinana fa zany tsy tena hoe sarotra be, sarotra ihany izy fa zay ilay misy an'ilay tsy nanatrena be dia sarosarotra taminay misy ihany tena dia kely safata tsy dia matematika ihany tsy tsara velom-panantenana ihany ny tokony aina zany dia azo antenana hoe misy any zany fa saingy hita hoe nisy zavatra tsy nety any tamin'ny examen teo misy ny sarotra dia nisy ny mora atao fanadinana io ihany tokony ainako ankenina amin'Andriamanitra zany tena marina dia izy mandahatra anazy tokony aina moa tsy maintsy hoe misy ihany fa amin'ny valoha mahita anazy manantena no afaka aloha fa tao izy tao. Ho an'ny teto amin'ny foibe mpanadinana Gigi Rabearvelo manokana tsy nahitana olana ny fizotra ny fanadinana tamin'ity taona ity raha ny fanazavany lehibe ny foibe mpanadinana. Saika ireo olana madinika toy ny fanadinona ny taratasy fiantsoana sy ny fahaverezan'izany ireo no olana tenan'izy. Efa misy hatrana nefa ny vahaolana izay oman'ny foibe mpanadinana tsirairay manoloana izany. Raha anty foibe mpanadinana ity hatrany dia miisa 7,750 no isan'ireo mpiadina ary ny 500 ny tsy tonga nefa tao anaty lisitra. Mikasika ny fizotra fanadinana baccalauréat eto amin'ny lycée Rabearvelo dia amin'ny ankapobeny dia fizotra ara-dalàna lamina taty tamin'ny andro voalohany aloha nisy indro kely dia nisy narary izay dia nody izy dia izay ihany dia ny ankoatran'izay lamina misy ihany koa nefa ny tsy tonga fa vitsikely manodidina eo amin'ny 5% io ny tany tsy fatongavana. Vinavinaina Ivaly anoany amin'ny tapaky ny volana oktobra any moa ny fanadinana baccalauréat raha ny fantatra. Eo amin'izay sehatry ny fanabeazana izay ihany dia tsy nisy mpiadina BEPC afaka na iray aza atao amin'ny farim-piadity mpampianarana Sambava tamin'ity taona 2010 ity tranga izay tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantaran'ny fanabeazana tany amin'izany farim-piadity mpampianarana izany. Miisa 20 ireo sekoly izay tsy nanana mpiadina afaka nana iray aza ka ny efatra tamin'ireo moa dia sekolim-panjakana raha toa ka sekoly tsy miankina kosa ny 400 ambiny. Antony iray natonga n'izany tranga izany moa ny fitokonana izay nataon'ny mpampianatra ambolana maro tany amin'iny farim-piadity mpampianarana iny ka napikatso tanteraka ny fanabeazana tany antoerana. Nanao ny fanadidina fanovela Randry nantenaina teo amin'ny sariny afitra lany. Nanaitra maro mivoaka mpanadinana BEPC tao amin'ny farim-piadity mpampianarana Sambava tamin'ity taona ity. Tsy nahitana mpiadina afaka fanadinana mihitsy mantsy tao amin'ity drainina ity na iray aza. Miisa 920 mantsy ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany fanadinana izany tamin'ity taona ity
izay avy amin'ny sekoly valambefolo tany an-toerana. Sekoly mpanjakana ny efitra tamin'ireo ary sekoly tsy miankina avy amin'ny fanjakana kosa ny 4 raha fanadihadiana natao ny nahafantarana fa vokatry ny fitokonana izay natao mpampianatra lavareny nandritra ny volana maro tany amin'ny faritra no antony tonga izao tsy fahafahampanadinana izao na iray aza ho an'ireo mpiadana tany an-toerana. Navarina tamin'ity trango ity ihany koa dia 200 tamin'ireo soratra anarana ihany ny tonga niatrika amin'ny fanadinana. Ankoatr'izay, ambany dia ambany tahapahafahana BEPC tao amin'ity farim-piadidim-pampianarana ity izay 7,3 isanjato monja ny tahapahafahan'ireo mpiadana. Ny farany herinandro lasa teo moa nivoaka ny valim-panadinana BEPC ho an'ireo farim-piadidim-pampianarana manerana ny nosy. Tsara amin'ny ankapobeny tahapahafahana tamin'ity taom-pianarana ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Raha fomba vao hafa kosa indray dia potika tanteraka ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay ihany koa dia miovaova ny atoetry ny andro, tsy fantatra intsony ireo vanim-potoana izay manasara taona sy ny vanim-potoana na fahavaratra na ririnina eto Madagasikara. Izany rehetra izany moa dia vokatry ny tortanety sy ny rivotra simika izay miasa eto Madagasikara. Misy araka izany ny famelapelara-kevitra natao tamin'ny tanora, fampahafantarany tanora momba izay fomba vovan'ny toetrandro izay no antony ity famelapelara-kevitra ity izay natao tetsy amin'ny Taninarenina. Tantely rabe ny lalana asitiavana rakotondrena no nanao ny fanadinina. Famelabelara-kevitra fifampizarana traikefa ary fifanakaloza-kevitra no tanterahany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy eo anivony meteo sy ireo sambatra raha maro samihafa entina hiady amin'ny fivavahan'ny toetrandro. Ny Frederic Herbert moa no nikarakara izao varavarana amin'ny sokatra izao. Anisany nandray anjara ihany koa ireo tanora avy ao amin'ny OILFCC sy ny OILTP ka nitondra sosikevitra maro. Izany eo anay hoe misy zany fiovaovan'ny toetrandro zany dia ahoana ny ahafahantsika jeune miaraka zany hoe inona ny hevitra atsika jeune miaraka ahafahantsika milutter an'izay. DB moa zany misy ny manao reboisement, misy manao collectana déchets, manao recyclage, les stratégies d'atténuation sy ny adaptation moa zany ino no ezahany jeune amin'izao atao outil de lutte zany amina réalité misy. Mangonina avokoa ireo sosikevitra rehetra ka omena izay filoham-pirenena ho avy eo. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia miverina indray amin'izao fotoana izao ny fangalarana an'ireny vatoaratra sy ny panneau solaire eny anivon'ny rokady sy ny digy eto Antananarivo raha toa ka nangingina kely zany atao ao. Tsikaritra ihany koa fa efa manomboka memikisaka makitsy amin'ny rokady ireto mpangalatra ny bateria na ny panneau solaire ireto. Ankoatrany eny amin'ny lalana pasika dia manomboka misy maka ihany koa ny etsy amin'ny rokady vaovao mantsy raha ny tsikaritra eny an-toerana. Nazavain'ireo mponina eny amin'ny manodidina fa amin'ny andro alina izy ireo no manana tanteraka an'izay fangalarana izay. Fotodrafitrasa iombonana nefa izy ireny ka tokony ifampitsonjo ny vahoaka samy malagasy. Andeha horantsika ny fanazavana hoentin'ny fanelaran-drelana tenaina sy lalaina nanao an'izay fanadidina izay. Betsaka ireo panneau solaire napetraka tamin'ireo digy eto Antananarivo hanome hazavana ny lalana rehefa amin'ny alina. Fotodrafitrasa izay natao filohera Jonary Mampianina ho fitsonjovana mpampiasa ny lalana amin'ny alina. Raha ny tsikaritra nefa dia atao miongotra avokoa ny akamaroan'izy ireny ary misy mangalatra tsikelikely indray raha nangingina tatoato toy ny hita ety Ampasika. Araka ny fanazavana azo dia ireo vatoaratra mampandeha azy ireny tena alain'ireo olon-dratsy ka lavany toerana misy izany ary avy eo alainy. Ny sasany tazana eny toerana kosa dia toy ireny ho tapahina ireny ilay andrin-jiro mandeha amin'ny alalan'ny masoandro. Izay mba tsisy mba hita ny olon-dratsy fa misy ny hazavana avy amin'ny mitabatapina any misy mangalatra zay mba tsy mety hoe tiny olona mangalatra. Fahazavana ho amin'ny tanàna zany no mahatsara anazy no sady mba ravako ny tanàna ihany koa hafa ihany le misy mba jerevana ohatry zao fa le tamin'ny tsisy anazy zao tonga dia ohatriny hoe babangona be na le tanàna raha tsisy enjony mihitsy dia zao zany izy mba lasa mba mahafinaritra na mahita anazy fotsiny ary misy maka mihitsy izy io matoa zany ohatriny efa matoa tsy eo zany misy maky fa io hoe dia hiala ho azy eo fotsiny na iongana ho azy eo fotsiny. Ny tena tsipiko an'zareo
aza-pitehana le fananana zany fa hiaro an'ireny ara ny tokony ataontsika zay mba tena tsiko an'ireny olona ireny satria mba entsika ny tanànatsika io matsara le tanàna zany fa tsika mety zay mahatonga le olona manimba zavatra fananana iombonana ireny mpanao sola iray ireny ka tokony samy hanaja izany avokoa ny rehetra ny hazavana azo avy amin'izy ireny mantsy no misoroka ny lozam-pifamoivozana mety iseho na misolokina fa eo ihany koa fisorohana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ity lalana ity amin'ny alina anisan'ny takaitra ratsy ho antsika malagasy anefa tsy fanajana fananana iombonana toy izao sarotra arak'izany ampandrosan'i Madagasikara raha toa ka tsy mbola manova toe-tsaina isika mpiray tanindrazana amin'ny fanajana fananana iombonana tahaka itony. Vaovao mampalahelo kosa no anoizintsika ny fampahalalam-baovao no omaly ny mpanao gazety Rasolo Menjanahary Christophe Aja nodomandry hateo amin'ny faha-efatra amby 70 taonany izy ary fantatra fa ny tanany andraikitra tony an-datsoratra ateo anivo ny radio tana izy izao ny ndosy ny fahafatesana izao namela manantena sy kambotiremo i Christophe Aja noho ny fahasalamana kosa no fantatra fa nitarika ny fahafatesany raha ny fanazavan'ny fianakaviana izay akaiky azy nanao ny fanadidiny tantely rahaben'ny lalana sy tiavina arakotondrena. Mpanao gazety ny asa ny Christophe Aja ka nandaniny ny fiainany iray manontolo ny asa fanaova gazety tao amin'ny radio Antsiva no nanombohan'ny asa fanaova gazety ny taona 5,770 nifindra tao amin'ny radio Tana indray izy ny taona 7,000 ka ny andraikitra ny fandaharana ny tany sy ny tanindrazana mpanao gazety ara-pananjahantena tonoy ny fanondratana mpanao tantara ihany koa ny tenany mpitantara baolina kitra no sady mpikambana ary minanymely maso ny fikambana ny mpanao gazety ara-pananjahantena. Christophe zany a Christophe Aja tambola kely izy araky ny lazainy dia efa nianatra ny tantara baolina mbola kely mbola tany amin'ny classe de primaire tany izy tamin'izany dia rehefa taty aoriana tamin'ny 1991 izy no niakatra teto Tananarivo zareo fa tany Ambatondrazaka aloha no mipetraka taloha dia niakatra teto Tananarivo izy nianatra dia avy eo afaka baka tamin'ny 1994 dia nisy sekoly anankiray izay tsy tonga sekoly anankiray voalohany indrindra nanokatra hoe sekoly anarana fanaova gazety sekoly tsy miankina izy io nianatra tao anavin'izay izy namelaka mboty Rolay Christophe Aja mitoetra izy matrotra azo resana tsara izy iray olony fo be zany izy rehefa manao zavatra sarotiny amin'ny asany Christophe Aja ary nanaja ny asany hatrany nanome torohevitra sy nanampy hatrany ireo mpiara-miasa taminy izy fony fahavelony. Ny asa fanaova gazety efa nanika ny 20 taona zao no niarahana sisy miasa setra maro zany mazava azy no velarana sy ny nanaovana ny asa tao anatin'izay fotoana maro zay fa tao amin'ny radio Antsiva zay dia niaraka tao ary tao amin'ny RTA dia mbola niaraka amin'io zany zay mirahalahy anisan'ny hoe niaraniasa akaiky teo misetry ny asa moa zany tsy nijanona teo fa nihitatra zany amina finamanana ary ny famatotra ampo zany amin'ny fandraisana mirahalahy manokana ny fahatsiarovana tsara indrindra ny rahana tao anatin'ny Christophe Aja dia mba hoe mahasoky azy moa zany taona dia fanondrona zavatra maromaro zay betsaka zavatra niratovina taminy zay fa na ny fananianina madinidinika na ny afatrafitra madinidinika reny miverina fa misy tsiaro lehibe eo amin'ny Christophe Aja dia anay manokana moa zany dia mahatsiaro fabangana lehibe tsy mahitsony Christophe Aja dia mandeha am-piadanana rahalahy amin'ny Christophe raha ho anahy manokana nanomboka ny fisasahany taona 2012 tato amin'ny radio Tana dia tao anatin'izay no efa hoe niara-niasa tamin'ny Christophe satria izy efa tany aloha be tany no efa mpiasa tato
dia ny fiasana tao anatin'izay ny hoe fiarah-miasa taminy izy isan'ny olona tsotra rehefa tsy mahafaka na ohatra izany hoe mba misy zavatra atao dia mifampiraharaha amin'i Kristovy ary izy no akaiko kokoa ao anatin'izay hoe fiarah-miasa fiangotongotiana amin'ny mahazoky azy zay izy tena zay zany mandray anazy hoe tena zoky ray aman-dreny afaka ifampizarana ny olana maro samihafa. Izay eto amin'ny ONR TV dia mirary fiononana feno ho an'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany iray manontolo. Ny vaovao mampalahelo koa ny atsika manakatona ny fampalalambavao amin'ity alina ity mankasiraka anao indrindra tompo klasy tongovavy niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampany fampalalambavao mamy fotoananao amin'ny raha mipitso indray azadino fa azontsika atao ny mijery ny fampalalambavao ao amin'ny page YouTube sy ny page Facebook ny ONR TV akoatran'izay dia amin'ny 10 ora sy sasany maraina ny famerenana ny fampalalambavao manapitafy fa ao amin'ny ara-pisindrahy tompo klasy tongovavy.